mahery minitra maromarona amin'ny ray ora amin'ity talata fahatelo am'roapolo ny volana janoary 2024 itya mitondra ny teny fialantsiny satria dia tara minitra maromaro mihitsy ny fandarantsika satria tsika moa zany mbola manao ny fandrindrana ara-teknika satria maro amintsika no mitaraina amin'ny fandraisana zany ny fahitalavitra MPS de mbola nkofokofoka ny asa reo namana mba ahafahana manatsara ny fandraisana ity fandarana ity any am'ireo toerana zay mahazo mandray ary mahita mivatana ny fandarantsika amin'ny alalan'ny fahitalavitry ny MPS ianareo ihany koa de miaino ny onjam-peo ny radio Mada 100.4 zay anaovana kopakopatanana izy telo menada inomsa malala ry robena ny MPS 5.4 ary isika manaraka amin'ny tambazotra sosialy ny YouTube anareo any ampitan-dranomasina indrindraindrindra moa zany tena manaraka amin'ny fandarantsika amin'izay YouTube zay amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa zany satria ny tambazotra sosialy moa zany dia marobe de marobe saingy mbola ny Facebook tsika no miasa sy ny YouTube dia isorana ny fanjoinao izany fandarantsika izany ianareo zay tratranay ampisakafoanana ianareo zay manao fialan-tsasatra ao anatina minitra na ora iray zay misakafo na hoe iomanandray andray ny asa rehefa aveo fa hiaino ny fandarantsika dia tolorana ny araba afinaritra sy ny fisaorana satria dia fitiavana avokoa no omentsika anay zany anatin'izao fanatotsana ny fandarana izao faliramanarivo sy Josoa no miaraka amintsika eo amin'ny lafiny teknika miaraka amin'ireo namana izay mpikirakira ny bokotra marobe sy ireo vata izay fampitana ny sary sy ny feo ho antsika isa-tokantrano zany ny am'ty androany ity dia solomamboka ny Madagasikara Colonel Rambo voafidy tetsy amboribory tany faefatra no iaraka amintsika rehefa aveo fa mialoha ny hidirany Colonel Rambo na Rambo Salama Emilien araka mifahafantarantsika azy dia apita vaovao vitsivitsy ny am'izay tsara ho fantatra amintsika ny tenako aloha zany satria omaly moa zany tsika dia ny resaka ny amin'ny fahalasany na mantsika Rakotomalala Henri na Riribe zay Front National mpitarika ny FEDEP mpikambana ao anatin'ny Jidifato ary anisan'ireo mpitolona ihany koa eo anivo mamitana ny malagasy miaro ny tandrazana ary teo anivo ny ify tao anatin'ny G5 marobe ireo vondrom-pikambanana nisy any Riribe ka rehefa nisy ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra ary fangatahana amin'Andriamanitra ny itondrana ny fanahany araky mahafonina kristianina teny amin'ny FLM Ambatovolanky de niazo mifaritra atsinanana ny nofo mangatsika ny Riribe ary isika am'teny zao dia efa ao amin'ny efitrano malalaka ary efitrano mitafo soa vita no misy ny razana arak'izao ahitantsika azy izao io zany no andraisana ny namantsika Rakotomalala Henri na Riribe ao anatin'ny fiombonana daholo zany rehetrarehetra izany satria mpiara-mitolona tia tandrazana mpanao politika mpitarika fikambanana ary olom-pirenena ihany koa niady ho an'izany demokrasia niady ho an'izany fahafana izany niady amin'izany fiandriana pirenena izany Riribe ka rariny sitsy raha toa ka misy izay fitondrana azy amina toerana zay ahafahan'ny vahoaka manao ny famangina ary miandry ho an'ny farafananana ity zoky rahalahintsika anadahintsika ray aman-dreny ihany koa zay navita ho sika be indrindra teo amin'izay tontolo ara-politika sy fijoroana any Madagasikara izay ambara zany fefa any Tomasina ary ao amin'izay minazy govera ny soavita no andrasana ny razana raha pitso folakandro rehefa vita ny fotoam-pivavahana no iazo ny fahasambahiny ny nofo mangatsika ny lery ary hoasitrika zany amina fahasambahiny ao an-tampon-tanàna ny Tomasina araky ny fandamina mpianakaviana de hoentitsika eto hatrany ny fivoarany reo vaovao maro samihafa fa sombo-baovao moa zay dia niazahantsika nentina tato anatiny ty fandarana ity
akoatr'izay de eo moa zany hoe tantely amam-bahona amin'ny fiainana tsy maintsy ny lalovantsika eny satria namantsika reribe mpiara-mitolona amintsika ary nitondra ny anjara birikeny ny tiavana sy ny arovana ity Madagasikara ity fa arabaintsika ihany koa aloha zany Germain Menjanahary satria dia mankalaza ny tsingeritaona izay nahaterahany androany zay ny teneniko hoe tantely amam-bahona amin'ny fiainany misy ny fahoriana fa misy ihany koa ny fifaliana namana mpiara-miasa antsika eto amin'ny MBS radio sy télé Germain Menjanahary dia arabaintsika nahatratra izay tsingeritaona izay ary dia itsingeringerina ny mbola atratrara ny taona manaraka indray ary de ho lava andro ainana hahazo fahasalamana ny zandrilahintsika Germain Menjanahary tompona andraikitra ny fandarina ahoana marina izay diso fantatry ny rehetra ary mpanogazety mpikirakira vaovao izay efa nambarako eto amin'ny orinasa tserasera misy atsika marobe ny vaovao izay tiana hozaraina fa vaovao tena mampiorokoditra hatrany hatrany no vaovao izay zaraiko amintsika izay manahirana kanefa tsy maintsy resahana inona moa zany fa dia misy endri-javatra tsy mbola fahita teto Madagasikara raha toa ka tany amin'ny repoblika ny fandimbi-tany ny honohony sy ny tsao no nalaza ny aminy hoe misy rabe toy ny hoe misy 2 metra hony mandehandeha any misy pakafony misy pakaraony ny ambady madikany misy mpangalatra tolapatony zany no feore tany amin'ny repoblika amin'ny fandimbi-tany honohony sy tsao zany fa ankehitriny de saika fiainana andavanandro hiainany malagasy amin'izao fotoana izao ny aminy hoe misy alatra zaza varira de mahafinaritra aloha zany miaino vaovao satria ravan'ny mpitandro ny filaminana tany amin'ny ilana tsy monosy tany ny rezona ny tambajotra zay mpangalatra zaza varira aloha zany fa saika re zany tamin'ity fitondram-panjakana ity ary tao anatin'ny 5 taona no nandrenesana izany feo zany dia re ihany koa ny hoe misy mangalatra voamasony de atao inona de hoentina makaiza de misy olona mivezivezy indrindrandrindra tany amin'ny faritra tsy monosy iny nahatratrarana voamaso ary misy manera voamaso amin'ny vidiny atapitra isany mahery atao bizina ho seraina de misy mangalatra tova ary misy olona maty tsisy tova ao anatiny amidy ary izany mandray ny alatra tolapaty moa tsy verana ntsony satria voaingantsika nahita fa misy tolapaty amina kilao maromaro mihitsy sary ny mpitandro ny filaminana sy ireo fokon'olona ary ireo tompony ndraiky mpahefana samy hafa eny anivony komina na ihany koa fokotany fa akoatran'izay de zao mampiorokoditra ho ihany ny nahita fa zao misy fanapahan-doha misesisesy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misy fanapahan-doha misesisesy eto Madagasikara ary na eto andrenivohitra Madagasikara aza dia anisan'izany tamin'ny herinandro lasiny tsy ray roa amatelo ny tanoany mihitsy aza akoatran'izay efa naoraka ary mbola misy indray any amina faritra sasatsasany zay iny amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny de afandray ny vaovao zay voarahintsika fa misy zazakely nalevombelona ihany koa araka ny fanadiadiana sy ny fivoaram-baovao maro samihafa inona daholo ny dikan'izany vaovao ratsy zany ary naninony zany no mitranga amin'izao fotoana izao akoatry ny hoe misy trangan'olona tsy mahazaka fiainana mananto tena mamono tena na olon-tsotra na mpianatra na be ny tanàna mananto tena zany ny zava-misy sy iainana amin'izao fotoana izao tsy hitanisa olona mitambotsotra eny an-dalana tsika hoe maty ho azy ony ray ihanina misy raha matony enjera misy raha imandremy be ny enjera misy tovolahy tsy tafarina ntsony fa nona firifiry ny ao anatin'ny tambajotra sosialy mangataka tolo-tanana fa marary mangataka vonjy fa tsy manana fahafahana eto mitsabo ny zanany na ny anabaviny na ny anadahany na ny ray aman-dreniny de za rehefa tao mahazatra ny aminy hoe mangataka tolo-tanana mba hanaovana fitsaboana ny fanolanana moa zany dia tsy mifidy tsony na ray niteraka na ray kely na dadanaivo na dadafara na dadato na dadabe sy izay olona mety atokisana ary atrety am'zaza kely mbola tsy mandeha akory fa vo miana mandeha no misy manolana ka hatramina olon-dehibe
zany zavatra iainana sy phénomène eto Madagasikara. Inona no mahatonga an'izany? Ary naninona zany misy am'izao fotoana izany, am'izao fotoana izao? Mety hoe zavatra tsy de tena goavambe hoy ny sasany, satria mety teny hoe andraikitra ny fitondram-panjakana zany fa misy mpitandro filaminana maro be eto, izy ireo no tokony hiantoka ny filaminana ary zay no nambara ny lalam-pandroenana. Fa tokony hitondrana adevitra zany satria misy fampidirany amin'ny fiainana andavanandro mponina sy mety fahatsopanantenana, na mety ho faharerahana ara-tsaina na fikorotanana ara-tsaina, na mety ho firaviravizan-tanana ka tsy mahavita tony ny adidy aman'andraikitra zay miandry azy ny mponina ka voatery na lasa manaonao foana na minomino zavatra mba hahafahana mampidibola ao posy sy manan-karena aingana, de lasa mitoky amina resaka sorona sy finonom-poana ka ny zaza malagasy, ny renim-pianakaviana, ny raim-pianakaviana, ny mpiray-tanindrazana no lasa sorona ao anatin'izay satria lasa mikaroka arena ho azy sisa le olom-pirenena fa tsy manana ianterana tsony, tahaka ny hoe tany tsisy fanjakana fa misy mpitondra fanjakana ihany eto Madagasikara. Resantsika zany miaraka amin'ny colonel Rambo rehefa avy eo. Fa mialoha ny idiran'ny colonel Rambo omaly any resaka tamintsika hoe avy any amin'ny 17 hektara ny lalako fa tena saiko sepotra vao tonga tetsy amin'ny vavahadin'ny MPS, ary am'izao tsika miteny zao fofona tsy hifankahitana eritrereto ery am'digina nosy-patrana ny fofona tonga aty amin'ny tokotanin'ny MPS. Trop, tena trop, mibandalana ny fako ary tena tsy vita mibandalana ny fako fa tena miteraka loto sy fofona. De rehefa nanao an'le antso moa zany de mifampiresaka tamin'ny colonel Rambo zay solombamboaka teo miboribory tamin'ny fahaefatra de hoe colonel Rambo efa nananako tato mihitsy ny sary faniry ary efa miteny tamin'io ako andreo tompona andraikitra samihafa zay tokony tandrify azy fa iverina indray anaitra tahakan'izay fa nanairana hoe io lalany eny amin'ny trano dimy eny anosy be io mba amboary roa taona ny député colonel Rambo ny tabataban'izany zay vao nisy ny ainy de nanamboatra fa mbola misy rano be eo am'izao fotoana izao. Ka mitondra an'ity sika satria eto atapy-tanàna amin'ny fako teraka fofona ary aretina no ateraka zany. So moa zany tsika ato anatin'ny studio de somary tsy de maheno an'le fofona fa raha vao misokatra maharitraritra le studio dia tafiditra le fofona. Andray any colonel Rambo tsika satria zava-misy zany rehetrarehetra izany. Akoatran'io iresaka ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany isika satria misy zavatra efa tazatazantsika, tsinjotsinjotsika ary efa niomanantsika ny amin'ny hoe tsy maka izy io, miodikodiny eo ihany reo, tsy lasa lavitra reo, ny fomba mampanao an tsy naomby ihany, ny fiainany tsy nisy fiovana ihany ny tiany hitantanana ny firenena ao anatin'izay gouvernance izay. Resaka an'izany tsika fa miarabatra hatry ny taona nataontsika fahazarana zay satria zao moa tsika zany vao afaka nandray an'reto tompon'andraikitra solombamboaka atsika reto sady arabaitsika foana hoa no resahako foana ity fa mifampiaraba foana isika ny amin'ny hoe tsy maty fo amanaina rangaha nandritra zay tolona ny lalovanay zay nanomboka volana oktobra nampifilafilaina tsy namezana trano tetsy amin'ny Andi bypass tany amin'ny STS Andorany fotsy teny amin'ny Palais des Sports teny mikanja ny 3 Mey sy tany amin'ny reterina maro samihafa zay nikasaina mba hahafahana miona sy mitatitra ny zava-misy amin'nyvoaka malagasy. De mbola afaka miontsika amin'reto olomofidy ray aman-drenitsika reto dia tolorana ny araba colonel Rambo. Miaraba faniry ary miarabanao natratra ny taona vaovao 2024 sy 2025 dia miaraba anireo teknisianina ao amin'ny MPS zay mampita an'izao amin'ny alalan'ny televiziona sy ny radio ary tsy adiny koa ianareo ny amin'ny radio Mada zay miara-miasa amin'ny MPS mampita izao fandarana izao. Miaraba ihany koa ny mpikirakira ny YouTube sy ny FB zay mandefa izao fandarana izao any ivelany sy any amin'ny faritra tsy mbola tonga ny hainao manjery ary dia miaraba antsika rehetra manaraka izao fandarana izao natratra izao taona 2024 sy 2025.
mbola tsy tara satria mbola volana janoary tsika zao ka de engany ity taona 2024 ty hitondra ny sosiny tsara ary ny andavanandrotsika rehetra ny andavanandrom-piainantsika rehetra de ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ka ahitana ilay fambiazana sy ilay fandresena mba ahafahana mitondra ny Madagasikara amin'ny toerana misy azy zay tsy ao mihitsy ny am'izao fotoana zao fa dia toerana makany amin'ny fandrosoana amin'ny fiamorana. Alohan'ny an'izana ny resaka faniry dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra ny tompon'ny aina, Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ary mbola meny ny androandroany isika ka mbola tafaraka soamatsara eto dia isaorana izy ary fahasoavana lehibe izy zany fiarahany eto zany dia isaorana izy ka dia ho azy rery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Manarak'izay dia tsy mety raha tsy manao kely ny fiondrehana mpanajana eo amin'ny Rakotomalala Henri na Ribe izay zandry lasa noho ny atao hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra ka dia miondrika mpanajana ary ny tena zao koa moa dia atao anatiny ny atao hoe détenu politika ary dia izy ny nanana n'lay atao hoe fasahina hitarika an'izay fikambanany ex détenu politika izay FEDEP ka dia miondrika mpanajana eo am'izany filohan'izany fikambanana zany zany fédération zany ny tenanay amin'ny zao fahalasana zao mandria-piadanana zandrilahy ary ny soa rehetra nataonao teto amin'ny firenena indrindrindra teo amin'ny tato amin'ny fanoerana sy teo amin'ny détenu politika dia tsy very ireny fa dia raisiny ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanaovana politika sy amin'ny atao hoe fanarahana ny raharaham-pirenena tsy ho ranoratsaka volomorony ireny fa dia ho atao apinga hoentina hitadiavana ny sosy mahatsara ty Madagasikara ty satria natao ireny tsy entinao hoe isesehonao rery na hoe zary Ribe dia hoe tsy te ampiseho hoe zahako ny mahavita azy na zany tena tompony ty fanoerany ty fa entinao kosa mba hitadiavana lay tombontsoa-imbonana ho an'ny atao hoe détenu politika rehetra tamin'ny nanomboka tamin'ny 2002 ka amin'ny afara tamin'ny fanaovana soniany reny feuille de route reny tamin'ny 17 septembre 2011 izay matematisanao ary niadivana niaraka tamin'ny tompoklahy maître Olala zay anisan'ny mpiaro ny détenu politika amin'ny resaka raharaham-pitsarana rehetra mihitsiny ka dia tsy atao latsaka atany reny fiadivanao an'ireny zavatra reny fa dia oentina ho an'izay mbola eo am'izao fotoana zao ny azahoana ny tombotsoa izay tadiavin'ny atao hoe détenu zay efa maromaro ny lolanana anao tany niandry an'izany zavatra zany kanefa dia tsy nandry noho ny tsy fanantanterahany ny fanjakana izany atao hoe indemnisation sy famelana ny sazy rehetrarehetra zany fa dia mbola miaina eo am'izao fotoana zao tsy nijanony ianao nitaky an'ireny rehetrarehetra reny ary atahoana moa fa izay ny sitrapon'Andriamanitra fa dia nandao ny namany ianao ka dia hoy zay hoe tombon-dalana ny ianao Ribe fa dia rehetrarehetra mbola andehany ihany ary zay rehetra nataonao natato amin'ny fanoerana amin'ny lafiny tolona na tato amin'ny FEDEP dia tsy atao rano latsaka raraka tany ka ho verivery maina am'izao fa dia ho arahana ary ho jerena ny fanantanterahana azy zay ny amin'iny ary
Manarak'izay dia araky ny teny teo hoe tantely amam-bahona amin'ny fiainana ary isika moa malagasy a dia tsy maintsy mena ny toerana misy azy ny razana ka dia hiditra indray isika amin'ny atao hoe tantely amam-bahona dia miaraba ny Germain moa zany izay namana mpanao gazety a natratra ny andro naterany androany dia zao izy anniversaire rahalahy zandry ary mirary ko raha mirary mbola atratraranao ny taona maromaro mifandimby amin'ny izany fantratrarana ny andraiky ny taonanao izany a ary aleo alasa trany amin'ny fanatanterana ny asa mandraikitra ato amin'ny aino amanjery. Manarak'izay dia nalefa ny faniry tao a ny sary momba ny fako ary dia tena mampalahelo ary tena mba mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mba misy mpitantana ihany ve ny tanàna n'Antananarivo. Tao amin'ny tanàna n'Antananarivo ny tena nanomboka tamin'ny niaraka tamin'ny neny Lalora Valomanana ka hatramin'ny alohan'ny Latsano Solombavam-bahoaka fa mbola tsy nahita loto tahak'izao ny tenanay kanefa tamin'izany fotoana zany aza dia atao hoe tsy tao anatin'ny fitondrana ny ben'ny tanànan'Antananarivo fa tao anatin'ny fanoherana izay nampijaliana tokoa tena niady rery ary niady rery ary tsy nahazo an'izany atao hoe subvention 50 milliards isa-taona zany izay nampanantenainy ny gouvernement tamin'izany fotoana zany 50 milliards nampy hoe isa-taona ho an'ny commune urbaine Antananarivo entina nampiana commune urbaine Antananarivo. Samby vazana nahirana tamin'izany. Samby vana nahirana satria samby va tamin'izany any service autonome de la maintenance de la ville d'Antananarivo. Zany hoe io service zany a dia manampy azy a ny akoatran'ny atao hoe ny Rome sy ny atao hoe zay vola atokan'ny commune urbaine Antananarivo entina nalana ny fako sy anaovana ny curazina caniveau rehetraretra erana Antananarivo dia misy ministère manampy azy ministère en travaux publics ministère ny aménagement territoire ministère ny fahasalamana de misy ministère hafa izay fa tsy ary voateneto daholo kanefa tamin'izany ministère zany aza misy ministère ny atany de misy ministère tsy mandefa ny atao hoe latsakebokany amin'ny fanatetarahana zany asany samy va zany kanefa dia tsy ohatra zao lotony tanàna Antananarivo fa vita ihany ny nanala ny fako vita ny tsy nanary fako teo Anosipatrana etsy amin'ny digy fa nanary an'izany fako zany tany Andralanitra. Tsika tsy mandainga indray mandeha no nanary fako teo Anosipatrana atao hoe telo andro commune urbaine Antananarivo no Norambe mikija izay tsy tafiditra teny Andralanitra ny camion mpitatitra ny fako ary tiako mariana eto fa ny fiara vaventy mpaka ny fako n'Antananarivo tamin'izany de tsy toy ny fiara vaventy zay arentiretin'ny commune amin'izao fotoana zao fa dia fiara vaventy ho faina na zay fiara vaventy kely eo ampelantanan'ny commune na ny fiara vaventy entindreo mpiaranomponataka malala tanana ponina Antananarivo zany entina analana ny fako. Tamin'izany fotoana zany ny commune urbaine Antananarivo tsy nanana hoe fiara-miasa amin'reto maso vovahiny na atao hoe société lehibe mpanala fako groupe fa de tena miady rery satria tamin'izany fotoana zany ny commune urbaine Antananarivo de niraisina ohatra ny fahavalo mihitsiny ary de natao faherano aza ny atao hoe ny fiara-miasa ny commune urbaine Antananarivo ary zay miara-miasa ny commune urbaine Antananarivo tamin'izany de niraisina ohatra ny fahavalo ary dia natao daholo zao rehetrarehetra zao mba entina anala hoetiny hoe nalana baraka any Neny Ravalomanana zay
be ny tanàna tam'izany a sy mipiaramiasa aminy hoe io fa tsy mahavita ary tam'izany fotoana zany ary de efa niketrehana mihitsiny hoe esorona fa tsy mahavita ny tanàna Tananarivo ary nisy fotoana za tam'izay miatrika ny atao hoe nisy fandraisana vahiny tao amin'ny Carleton ary dia nanatrika tao mihitsy ny prime ministre tam'izay de tam'izay raha prime ministre de nanao ezo teny tamin'ny Nena Loravalomanana mihitsy hoe aza lozana manao politika fa jerevo ty fakona Tananarivo zay mampandoso mampaloloy malahelo ny fo maheno an'izany a ary tohana mihitsiny hoe fa inona ary ty kanefa dia vita somatsara ny fanalana ny fako ny tanàna Tananarivo a noho ny fiarametana ary noho ny tao hoe faiza mitantana andreo ilay tetibola entina analana ny fako ny tanàna Tananarivo am'izao fotoana zao anefa ilay service autonome service tam'izany a dia lasa mivadika ho société municipale d'assainissement SMA izay raha araky ny filaza azy société izay dia société tokony manana heritreritra ny resaka fidiram-bola ho an'ilay société zany a ny mpitarika ao izay efa miankina tanteraka amin'ny tanàna Tananarivo indrisa nefa fa ilay colonel zanaka colonel John zay tao hoe niezaka mafy ny anatsara zany aza dia voadaka tao satria maninona natao fotsiny zay ananganana an'ilay société natao ny fitantanana an'ilay société fa tsy omena n'izany fitaovana hitantana n'izany vola entina mpandehanana an'ilay société zany dia efa indreto le manimba an'le olona sy indretrehitra amin'ny zavatra tao manilika ny andraikitra tany am'le colonel kely de voadaka le colonel kely satria tsy ny tompon'andraikitra amin'ny commune zany ny am'izay fitantanam-bola sy atao hoe tompon'andraikitra amin'ny resaka gouvernance no miandraikitra ny fampidinana ny société io fa de le colonel kely vatatena sy ny olona fotsiny a zay tsy mitantam-bola na ariary azy de zany ny zava-misy am'izao fotoana zao tiako tenenina de hoe politika mivilana no hita ao amin'io sehatra io a ary io politika mivilana io mahatonga ny tanàna Tananarivo maimbo am'izao fotoana zao a tsy ara-pahasalamana tsy ara-pitantanana tsy atao hoe ara-piaramonina fa dia tena manala baraka tanàna Tananarivo ary raha jerena tanàna Tananarivo de miala tsiny a fa mba manaraka an'ireny tao hoe fandarana amin'ny hainao manjery avy any ivelany reny fa de ny tanàna Tananarivo raha ngany tena maloto ary tena tsy mandroso indrindra eran'izao tontolo zao a aiza no isy capitale ka tsisy feu rouge tao Windhoek tao Namibia tamin'ny volana Desambra teo faniry tamin'ny volana Novambre fa niteny aminao a fa madio zany tanàny zany feno feu rouge isaky ny lalana feno panneau de signalisation isaky ny lalana ary tsy misy baka ordure Windhoek Namibia io fa tena gaga ny tena ary mandeha ny tena de tena hoe tena aiza aizan'izao le Madagasikarako nefa le Madagasikarako manana ny rehetrarehetra manana volamena manana vatosoa manana an'io ranomasina ngeza be migodavana io a misy arena tsy toko tsy foroana manana ala voajanahary izay azondreo mpizahantany jerena trandrahana zay tokony ampidi-bola be de be
tena nalahelo mihitsy ny tena mahita le izy ary misy ataoko azo antanina zay ny olona niaraka tamitry tany fa hoe io ndray fa Belazao ndray ny colonel Rambo tsy Belazao mihita fa misy olona nahita zany a ary mahita ny fahadiovany tanànan'ny olona dia olona anankiray tao amin'ny mpiasan'ny anteny mera-pirenena ary olona anankiray a tale tany amin'ny ministeran'ny rahambahiny izay nahita zany tanànan'olona zany fa tena madio ny tanànan'ny olona ny arabe tsy misy fako ny arabe tsy misy tany ny feu tricolore de lasa sady endriky ny tanàna no fierovana amin'ny lozany famoviozana fierovana ny vahoaka fa neto amitsika ary sao de izy hoe pays anglophone amin'ny voalohany zay mety ho zany ko satria Tsika raha ataonao francophone. ny fampitana dia raha samy tao anatin'ny zanatany daholo ny pays ny pays anglophone sy ny pays francophone de eta ray eto amin'ny faritry Afrika zany dia pays anglophone no mandroso kokoa sady lasa amin'ny resaka fivoarana lasa amin'ny resaka fampandrosoana lasa amin'ny resaka ekonomika sy amin'ny toerana misy azy eran'izao tontolo zao fa ny pays francophone dia taraiky inona ny mahataraiky azy sokafana ny ady hevitra sokafana ny ady hevitra mahataraiky azy ary tokony etretran'izany ndretrarehetra ary tadio fa ny vahoaka malagasy no mampandroso ny firenena de tokony eritreretran'izany ny vahoaka malagasy hoe maninona no taraiky ohatran'izany ny pays francophone tadio anefa fa pays francophone ny Maroc fa mandeha Maroc pays francophone Algérie mandeha Algérie mandeha Tunisie pays francophone Côte d'Ivoire mandeha Côte d'Ivoire mandeha Sénégal sy ndretrarehetra fa manino Madagascar pays francophone de ohatran'io de hita mihitsiny hoe eo am'le eto amintsika eto mihitsiny zany mena andretretritsika fa eto amintsika eto mihitsiny ilay fitantanana eto amintsika mihitsiny ny tena tsy alehany ary zay ny tenenako hoe amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara amin'ny lafindrehetra eto Madagasikara amin'ny sehatra rehetra na amin'ny au nivon'ny tanàna zany a eran'ny Madagasikara na eo nivon'ny ministera eran'ny Madagasikara na fitantanana faran'izay ambony azy na amin'ny gouvernement na ny faratapony any de politika mivilana natao eto a tsy mandeha am'izay izy maninona noho ny fanatanterahanyireo tompona andraiky tsirairay a ny adidy iandreketany fa lasa any amy zavatra tsy izy no ale ny eto zany lasa manao mpitary vato vilambava ny eto tenenina zao fa tsy mandeha any am'izay izy a ny zavatra atao araky le fitenenina hoe tenena zay zavatra ataoko fa nataoko azo atao ka ianao no mpitondra zay tompona andraikitra no mpitondra de anao no arahan'ny olona ianao nefa tsy manao ny ataonao a de io fandehany zao eritreretra tsara raha zao mahazana Antananarivo zao maninona no eny amin'ny hôpitalin'Zazakely hôpital mère enfant eny Ambomianitra zaza miditra vao mialo amin'ny réanimation dia mahazo chambre ndray andrany eo amin'ny chambre rehefa miakatra antodoxène fanira de apodina de asaina miverina manao contrôle isaky ny 2 andro inona ny antony satria be loatra le valanaretina sy aretina am'izao fotoana zao a ateraky ty fako ty azony ranorana sy azony nenandro zany daholo conséquence conséquence zany ary de arety tratra tena zava-dozy na arety tratra ary eo misy atao hoe misy zaza tsy mahazaka an'le izy farefo de lasa atao hoe lasa tsy lera misy ny mahazaka ihany moa de manao an'izay contrôle zay fa nohon'lay atao hoe tsy fandraisana andraikitra ndretrarehetra de aleo tenenina mihitsy hoe manomboka any afaratapony ka ty amy tanàna mijerenina Antananarivo a de zao no alehany a marary ny ankizy misy ny lasa tsy lera misy ny maty a tanàna maloto
aretina io aretina rehetra io de lasa misy aretina vaovao dolo satria azony masoandro azony io herin'ny masoandro rayon solaire io a de azon'le rano a le fako a de fako rehetrrehetra mitambatra ao a de miteraka misy réaction chimique de tsy araka ao a de lasa misy miteraka areti-koditra arety maso zay fiaraha-malala mo fa any Tomasina dia andray any Mahajanga de mety tonga eto Tananarivo am'izao fotoana zao no fivezen'ny olona amin'ny resaka fitadiavana ary efa araky ny resaka koa am'izao fotoana zao de fa tonga any Tuilearany ka zay zavatra zay zany de miteny ahito hoe tompona andraiky tam'izao ny fitondrana am'izao fotoana zao a am'izao aretina sy fahasalamana mahazo vahoaka zao tompona andraikitra amin'ny tsy fanalana fako am'izao fotoana zao a manomboka any amin'ny tompona andraiky ambony indrindra amin'ny resaka exécutif a manao tonga ny eto amin'ny tanànana Tananarivo ary tsy eto amin'ny tanànana Tananarivo zany misy fako fa eran'ny Madagasikara rehefa tena ambany jerena dia sady tsetsina ny tatatra mitsikafona mitsikafona no ny fako feno ny anany elakelan-trano any dia manainga zipo ary de mitaikana satria hoe efa ampitahorin'ny météo koa fa hoe ho avy indray ny orana mandritra ny 3 andro de fa hoe aiza indray zany ny fandehany ty ny any amin'ny pas de Calesianina any ho rambesiny rehetrarehetra fa ny any mba rano madio ary mba efa tonga efa mba hitan'ny olona tokony hoe andehanana amin'ny rehefa ohatran'izao fa nitsika mo ho aizy indrindrandrindra eto amin'ny boriboritany faefatra raha veto vo nandeha nidina teo mihitsy teo faniry a teo fokotanina Ambohibarikely alefany le alefasany le sareo ry iza mo ifaly teo fokotanina Ambohibarikely moa misy an'izay de fokotany Ambohibarikely a de eo mifanila amin'ny kanal Andretany a ary raha amin'ny kanal Andretany iny a de izy ny fokotany farany indrindra amin'ny kanal Andretany iny a eo atsimo ny Kolasy zany a eo amin'ny tetezana hiditra amin'ny Kolasy iny izy ny fokotany farany indrindra amin'iny amoron-dranony kanal Andretany iny zany a de nidina teny mihitsiny a satria le olona tena mampalahelo le olona miteny hoe député a izay anie raha andeha hivavaka dia efa mitondra rano amin'ny oviva mandeha miala ato trano de fa kapa efa atao tanany sy ny kiraro de ery amin'ny moron-drano ery a zay vao manasa tongotra zay mampiditra kiraro andeha eto andrenivohatra zany de mahita an'le fako ao de ndresaka tam'le olona teo moa de hoe député a efa tamin'ny oktobra ne tety nisy nala fako farany le sary faly ary dia tena misotranao nandalo mijery de izy hoe na tsy asan'ny solomavamoaka aza ho a manao lalakely dia tafiditra ao anatin'ny resaka atao hoe fanalana ny olana eto amin'ny vahoaka zany fa de ho jerena ho azy ny zavatra zany a fa aza matahotra nareo fa raha mbola io koa ny solomavamoaka colonel Rambo dia tsy maintsy ho jerena ny vahaolana ary minoanareo fa manamboninahitra ny tena manamboninahitra ambony a tsisy manamboninahitra andainga zany fa tsy maintsy manamboninahitra azy de tsy maintsy atao hiaro anareo a sy anampinareo ilana am'izany olana izany fa de tena mampalelo le olona tena mampalelo le olona amin'ny fiainana davanandro ka zay ny teneniko hoe no le politika mivilana tsy mandeha am'izay izy ataon'lay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao vitany effet d'annonce fotsiny fa tsy tena misy fanatanterahana an'lay izay tenenina paikady mahitsy de zao ny efa ranony ny tanànana Tananarivo zao ny efa ranony voaka malagasy to amin'ny tanànana Tananarivo to ary fantatro zany ary raha miteny an'izany a dia na ny fanenjehana azy atao hoe nareo nanodikody natao tsisy ninona vitanareo tao fa de aloha anaovanay azy zay mahazaka an'izany atao hoe alternance démocratique zany fa rehefa manao zany de matanterao izy aiza Tananarivo am'izao fotoana zao ary nangatahany mihitsy averena amin'ny commune le samva de miverina ary lasa société ary novany mihitsy ny structure ary lasa misy anina mihitsy eo misy manana petrabola zay ka zay le izy zay fa mato tonga am'izao ny tanànana Tananarivo de apetraka amin'ny filoham-pirenena ny fanontaniana hoe enao nametraka an'le andry anaky telo le hoe hitantananao any deuxième mandat anao de izy hoe mba ajerevo raha le gouvernance ny tanànana Tananarivo de ataovina audit
de hoe nanahoana mono na tonga an'io tananarivo ohatran'izao fa zay maheno fa am'ireny camion be tsara tare reny dia gazoalina 7 litatra no atao anatiny ao a entina analana ny fako zany any hoe mihodina 20 minitra ny gazoalina 7 litatra dia maina ka zay mahatonga an'ilay atao hoe fahasimbana sy ataoko hoe politika mivilana mahatonga an'izao rehetrarehetra zao a politika tsy mandeha am'izay izy a fa politika mandeha atao hoe amin'ny resaka intérêt a sy resaka fisesehoana fotsiny a ary ny mahagaga amin'izy a de zao hoe miteny ny président hoe la bonne personne la bonne place ozy izy tamin'ny nametrahana ny ireo membre gouvernement reo de za hoe Andriamanitra manomboka amin'izy tena ianao miteny an'izany a de hoy za hoe ianao numéro 1 de atomboy an'le numéro 2 azy de jereo daholo ny zavatra rehetrarehetra vita n'le numéro 2 a sy ireo membre ny gouvernement zay mbola eo a dia pourfoy aminay raha fa mariny zany teninao zany ianao ma hoe zany no numéro 1 am'ty fitantanana nyty firenena ty iny mbola adevitra fa zany hoe tolonontsika fotsiny aloha ka io zava-misy eo aloha de tenentsika fa zany efa miteny zany tsika hoe tsika tsy manaiky an'io e zavatra resaka natao botolo sy atao amboletra ohatran'io fotsiny a zavatra tsy mandeha am'zay izy zavatra tsy manaraka ny lalàna velona tam'y tany sy mifanjakana fa de io de tsy maintsy tenenina aloha fa tsy maintsy mbola mitoy ny tantara araky ny teninay miaramila hoe resy zay tam'y batay fa ny gera mbola tsy vita zay ny ady eo nidikan'izany mbola mitoy ny ady mitoy ny ady goavana raha miteny matsy ianao hoe batay sy gera dia ohatrany hoe samy ady dolo ane zany fa ny batay a zavatra hoe faritana amy toerana anankiray sy ohatrany hoe io ohatrany io any Ukraine io zany de batay io zany fa ny gera de tena hitambarany rehetrarehetra ary tena mbola zavatra goavana hoe inona tena objectif final am'le resaka gera fa io zany mbola io zavatra nandeha tam'y présidentielle iny de zay manaiky zay va resy zay tam'y batay manaiky an'izy zay fa mbola mandeha ny tenady zao a mba hiverena fandresena indray a amin'ny batay iny zay le izy zany zay amy faniry no azo lazay no momba ny fakonatana revio fa mila alefa ny faly kely ary misy atao hoe misy resaka feo a miaraka tamin'ny polina teo amboabary kely a momba ny zava-misy enany elakelan-trano eny eny amin'ny fokontany amboabary kely nda oare alefatsika avy atrany zay a de miverina anatin'ny adevitra miaraka amy colonel Rambon zay tsika etra nda oara faly satria Kini otra kiasi di yetu kusema na sapu. Vokan sana pun mit na pun vokan sana tu dia de nareo mba manatitra zay am'reo mpanatitra fahasalamany mpanatitra vato izy mpanatitra zay ty vato melon manate mandao fa tsy maninona dawe dao zany hoe mandamo efa talata androany de mety amin'ny
izy manaraka vatety avo misy ngeny orana le orana zao manombokarapesy ndray de fainatsaka be de ndraiky raha misery raha vo avo kely fotsiny le rano le orana de tonga de fa mianatra miary mafo anaovana anazy fanaraka vatetya dery zany tsy madery zany manaka anazy de izy manaraka vety de nareo zany mba mijery azy eo anaovana ty fa tsy vato kely akorina tena ty fa vato maromaro zay nareo mba tsy araky le resaka hoe efa andeha hivavaka zay de le moa de aveo tam'le teo zao de ohatrano misy rano de eto amin'ny kidro tongotra eto le zany hoe raha ohatra tsy vitandroany de rana vato rana vato fa raha vita reo de rano voninkazo rano voninkazo misy nareo efa manana fils d'adhésion avao zahay mbola tsy magnano le fils le maternité mbola vo nany amin'ny mesera tao mbola vo karakarainy fa reto tsisy manana tamin'ny oviny mesera dany nakala izy taminay tao rehefa misoratra amin'ny hoe tsy tao anaty lesbifidianina de misoratra mijery tany hoe ao sa tsy ao sa angy ao zay manana karapifidianana zay rehetrarehetra dika amin'ny matsy ny fampiresahana sy ny rehetrarehetra hoe ny mantany ao ahoana ny toy any raha tsy manana manana karapifidianana daholo mihitsy zay ao anaty rehetra mihitsy tano ary ny namana sy ny eto zay fa izy tany daholo zay a raha tsy vitandroany a fa mba aza atao tsara raha misefa de zany teneniko anao zany a vo milotsaky ora io a tonga de raha misy manahatra solomavavoaka antainga zany fa le teo fotsiny a le mbola sahirana le tary de zay efa fantatray tsara mihitsy de raha tsy vitandroany a tsy maintsy betsaka ao fa tonga de fa zay zay eto tena maromaro miaraka amin'ny ankizy kely sy miantitra ya ninina tsy nitapahana mihitsy iny zany a satria ohatrany reny no satria itsika moa tsy matetika zany mandefa karazana fifampiresahana ataony député ohatran'ireny zany satria ny tranga misy a de ny amina hoe tena le rano maloto zay tsisy ivoany vokatry ny ramble vokatry ny tsy fisinyny lalana ivoany le rano vokatry ny tsy fanadiovana an'le kanala zay tokony ivoany rano satria amty tanànantanarivo ty nge misy C3 C4 zany daholo ny zava-misy eto zany a dia navelanay horenareo misy le izy satria am'izao fotoan'izao ihany koa dia misy koa nyfanentanana samihafa satria andraikitry ny solomamboaka andraikitry ny olopirenena no manentana ao anatin'lay ralina zany a tena tsefatsefa ny adefra député Rambo colonel Rambo hitra zavatra afo tsika rehefa aveo fa te antamy fotsiny hoe lay zava-misy eny fotony zany reny hita reny a iny moa nalefatsika androany fa efatra amin'ny herinandro misy zay fijerevana ifotony zay amty orambeto Antananarivo ty tiako kely mba resahanao kely ihany amin'ny fijery atsika le hoe zava-misy tena toerana teny zany raha efa iny ary ny alefatsika zany hoe ny boribory tamy faefatra zany faniry a dia nisy mahazo tombony am'lay resaka fandaranasa produire kanefa rehefa nijerena zany lay hoe tombotsoan'ny vahoaka am'lay fandaranasa produire io izay erahana amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ministère ny fanajarena an-tany ary ny banque mondiale dia tsy tafitro am'izay ny fokotany iny ary dia nitaraina ny olona satria fantany hoe manana solomavombahoaka izahay eny fa na dia tsy andraikitry ny tena azy amin'ny fanaovana zany lalakely zany dia tsy maintsy kosa maraky ny teniko teo hoe manao ny fanalefahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka ary dia mandray an'izany atao hoe resaka fanaovana asa sosialy zany mampalelo any raha ohatra hoe tafo maromaro amin'ny toeran'iny a zay
teo a moa na azo midirana sy mifampiresana satria ny ananatiny any de tena mbola rano dia tejerena hoe eny ara fa hojerena nyfanalefahana an'zay tao hoe olana zay a de nresaka lalakely amin'izy zany ary nahary zareo to aza de hitanao tsara fa hoe menimenina mihitsy ny zareo a rehefa hoe avy zao ny orana androany de fa miasa sady ny sain'ndrareo hoe ahoana indray ny rano ahoana ny lalana sy ndrehetrehitra ary amin'iny a dia misy lalan'ny mpianatra lalan'ny olona mandeha miasa dia tsy maintsy jereny zay tsy manana tao hoe olona ianterana sy hoantsona izy anao an'izay fa dia ny tena no natsoina dia ny tonga nijery an'izay zavatra zay ary ny ananatiny any misy lalana de hoe azo andehanana ihany fa raha azo andehanana moa ny ananatiny any nefa nety ivelany eto aza tsy vita de tsisy dikana anie zany de zay mahatonga hoe jerena zany a ny fanaovana ny lalana iny a mba tena mba hiala am'izay olana amin'ny resaka lalakely zay ny vahoaka eny zany a nympony any amin'iny vokotana mobarikely iny a ary tao hoe tsy tafiditra tao anatin'lay fandaran'asa produire n'lay sakaresaka mombazay a dia zay no natonga solo mavamoaka nijery hoe aloha raha fa hojerena satria mampalahelo a raha ny mahazo any avaoka eny satria mandritry ny atao hoe periody ny fotoana filatsahan'ny orana zany a dia tena zay no iainan'ny ny olona ny vahoaka eny zany a ny tsy antitra tsy tanora tsy akizy a fa de tena miaina zay olana fisedrana araky ny lalana en'izay no ny ateraky ny orana eny ary zay ny amin'iny kolonely Rambo ivadika am'izay tsika amin'ny zava-misy aina ny firenena amin'ny akabeany zay hamaranantsika ny etapany faraparana am'ty fandarantsika ity sika moa miezaka foana ny iresaka lafin-javatra ohatran'ireny de manaitra tsika am'izay tompona andraikitra ianareo mihevitra fa tena mamirapiratra tanina reny na rehefa tonga ny fety a ianareo mieritreritra fa hoe tena ny jiro de mahavava olana ahafahana manao selfie sy akana sary ianareo mieritreritra fa anao teleferika dia ho afaka ny embouteillage ianareo mieritreritra fa rehefa mandeha ny train urbain dia ilamy tanàna kanefa any amin'ny elakelatrano eny amin'ny lalana principal rehetrarehetra eny dia afaka tsy fahitana akoatra ny lalandratsy sy ny rano miandro ny eto Antananarivo renivohitra anjaanjanay mihitsy eto amin'ny fandarana miara-manonja ny tsy fahaizanareo mitantana sy ny avo rehetra ampitantanana zany ho an'ny zava-misy eto Antananarivo satria tsy mendrika ny Madagasikara ny renivohitra maloto mamofona ary feno lalandratsy tsy mendrika amin'ny Madagasikara ny renivohitra feno fako ary tsy mendrika amin'ny Madagasikara akory zany hoe renivohitra zay andraka ny totakely ary tsy azo idira mpizahatany zany tsy mendrika amin'ny Madagasikara zany de manaitra tsika zany député colonel Rambo raha mbola misy mpitantana eto raha mbola misy mevitra eto fa afaka hitolany ny anjara birikiny am'izany heverina fa fitantanana ny fiainan'ny firenena izany de tabatabaitsika mihitsy mba horeny izy ireo ho fantatra izy ireo ny adidy amanandraikiny fa tsy hoe rehefa lasa anaty ministerany de avela ho an'ny sasany fandraofana pako de lasa ry toavina rahalambo mahay zany eo anatin'ny humaniste écologique lasa mandroaka fako satria tsisy mpandroaka le fako n'Antananarivo mahatsiaro ny adidy amanandraikitra satria mpanolotsaina ny tanàna dia mandray ny andraikitra tandrify azy lasa ry baba manatitra fako satria ho lehibe ny tanàna hoe atero aty ny fako mibeny tanàna ny tompona andraikitra rehefa tsy misy izay mandroaka fako zay de netondry babana ary raha kotoarsofaniry alban ny fako satria tsy mahavita ny andraikiny zany lehibe ny tanàna zaotry ny hoe afaka madiodio fotsiny lasan'ny ministera de miahaka Antananarivo am'izao fotoana zao zany angely adevitra resahantsika zany no anairantsika am'ty fandarany ty hoe raha mbola misy tompona andraikitra eto hoe raiso ny andraikitra trandifianareo aza mialangalana fotsiny ihany fa ianareo rehetra ao anatin'io exécutif io ianareo rehetra ao anatin'io fanjakana io zay mbola nanosika an'io fanjakana io azo am'izao toeran'izao de tompona andraikitra n'izao zava-misy eto Antananarivo zao betsaka moa feo voaraintsika colonel Rambony amin'ny avereno amin'ny team fitantanana Antananarivo hoe aleo lavitra mijery amin'ny team mitantana ny tanàna Antananarivo
fa tena afaka maka fanapahan-kevitra manadio tanàna, afaka maka fanapahan-kevitra ho an'ny fandaminana ny tanàna, ary afaka maka fanapahan-kevitra am'ireo fandrindrana ny endriky ny fifamoivozana, na de tsy tonga lafatra ary fa zao niezaka tam'izay kelany anany ny antokotiko Madagasikara ny tantana ny tanàna Antananarivo. Zava-dehibe zany, ary betsaka amponina Antananarivo renivohitra no miresaka am'izany aleo lavitra mahita ny antokotiko Madagasikara miverina mitantana ny tanàna Antananarivo toy zay reto volomboasary raitra reto, kanefa tsy afaka hitondra vahaolana mihitsy ary tsy afaka hanatanteraka ny zavatra nambarany sy nampanantenaina ho an'ny vahoaka Antananarivo. Zay le tiatsika tenenina ny amina hoe hafa ny ataon'ny vava, hafa ny ataon'ny tanana, tsy arak'ilay vava be ny amina hoe izahay ny tompona andraikitra amiratra Antananarivo, mandroso Antananarivo. Zao moa zany tsy le Antananarivo tsony ny tena androso fa hoe le Madagasikara, kanefa rehefa mijery isika aiza le présence de l'État, misy présence de l'État ve amin'ny fakona Antananarivo? Marina fa misy gouverneur mandroaka fako, fa raha tsy voatendry zany tsisy nandroaka fako. Député colonel Rambo, raha tsy voatendry zany tsisy nandroaka fako teto, ko lehibe ny tanàna lasa ministrako, tsy tanao iza ny tena délégation spéciale, iza manao ny intérimako, ny andro gouverneur ho voatendry zanyko. Zay le zava-misy e. Aiza le présence de l'État amin'ny insécurité? Fanapahan-doha etseroa zaza levombelona, aiza le présence de l'État am'zany? Fa misy le présence de l'État rehefa anentsika andro colonel Rambo amin'ny lacrymogène, isakana andra valomanina mariteria faravohatra, isambotra amin'ny député fetra, itoraka voatabia amin'ny député feno, tena pasapito, anao raha matahora am'ireo collectif de candidat, de misy le présence de l'État. Fa rehefa io ny fihezony filaminana e, atsarano tanàna e, omeo sakafo meo asa e, ampianary mamay-pona zana-bahoaka e, tsisy présence de l'État zany, zava-misy ary ny hita. Zay mbola mihinana any de ampinano, zany ny endriky ny présence de l'État. Tokony afaka mbola rajona ampinano aloha, tentative de l'évasion, zay ndray, tentative na évasion. Nandray, pendasa Roli Mercia, Idior maître, Lola Rasomaro, Bear Nirina Marcela, ao aloha, ry mahery lanto manandafy, zay manahirana antsika rehetrarehetra, ry andrendre tonga arivo mitady amoaka dossier, ao, tratrarinao daholy, aingana mihitsy rehefa haka fanapahan-kevitra amina lafin-javatra ohatran'izany, fa raha haka fanapahan-kevitra ho am'izay verina fa tombotsy ny vahoaka, tsy mahita présence de l'État ianao. Zany député colonel Rambo, ny zava-misy am'izao fotoan'izao. Vakitsika ka, falinareo faly tsara, tsy inona moko, tsy natao ampifaliananareo mifandarantsika colonel Rambo. Zay mihitsy ny faniry ary zay ny aton'ny fisitsika. Zay ny aton'ny fisitsika, tsy atao zay afalifalin'ny mpitondra, ary zay ny aton'ny fisiny ny mpanohatra, ary zoanay tanteraka ny mitena zany rehetrarehetra zany, ary tadio fa mpanohatra koa araky vitenena hoe on n'a pas demandé à être aimé. Tsy voatery mihitsy, tsy voatery mihitsy, ary tsy nitako diavina, tsy mitady zay ny teny zay mahatonga amin'ny teny zany. Ka iverenako kely le resaka hoe tanàna Antananarivo tao, satria ny resantsika tao sy hoe resaka fanapahan-doha sy ny rehetrarehetra, marina tokoa ny teninao tao, fa nisy zany fanapahan-doha zany teria faravohatra, ary tratra moa lay olona nanao azy, ary dia tsy mijanona hoe tamin'ny tanàna Antananarivo zany le resaka fanapahan-doha, fa mitatra trany amin'ny any amin'ny faritra. Izay midika fa voalohany indrindra aloha matoa misy zany zavatra zany dia araky ny tenao présence de l'État, tsy hita mihitsy hoe inona koa le tenao autorité an'le fanjakana eto amin'ny tany sy ny fanjakana, anarana fotsiny hoe misy fanjakana eto, fa tena mba manao ny asany tena mipetraka am'izany hoe tena eo marina ve le fanjakana eny amin'ny toerana misy azy, tena manana ny autorité am ve le fanjakana amin'ny toerana misy azy, sady hita eny fotsiny, mijorojoro eny fotsiny misehoseho eny fotsiny fa tena tsy manana azy anateo autorité sy ny rehetrarehetra zany. Ka raha le resaka fanapahan-doha ry faniry, de io de taratry ny voalohany indrindra aloha ny amin'ny fahitako azy de tena taratry le fantrana no papana ary tena kitsokitsoka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Am'izao fotoan'izao zany raha dika amin'ny teny frantsay de anakiroa ny malagasy, mpanankarena tena mpanefoefo
diza fa ary zareo mpitondra sy manodidina mpitondra ao a zay ny sokajy anankiray ny eto ampovoany tsy misy le atao hoe le klasy moyenne taloha zay nisy ny tanora nisy ny ny atao hoe ny mpiary malagasy nisy ny fonctionnaire sy ny rehetrarehetra fa tonga de ary amin'ny hoe les pauvres lasa miséreux tena rafo zany zany ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe le mahantra no lasa fadiranovana tsy mahantra ntsony fa tena lasa fadiranovana zany ny zava-misy eto ary lay atao hoe le tato am'le classe moyenne le salatsalany antonony salatsalany dia lasa ny judea ty am'lay fadiranovana daholo am'izao fotoana zao maninona no lay tsy fananana asa no ilay vidim-piainana miakatra be no ilay tsy fiseny ny fandripahalemana no ilay tsy faharany ny fanjakana ny fijerena ny vidanga ny vidim-piainana ny tsy fananan'lay atao hoe fanjakana am'izao fotoana zao a politika maty paika amin'ny resaka sosialim-bahoaka politika maty paika amin'ny resaka amin'ny fampandrosoana ary politika maty paika amin'ny resaka ny fitantanana ny fanjakana fa raha fahitana ny zava-misy am'izao fotoana zao ary hitatsika tamin'ny resaka fanindrena ny membre ny gouvernement tao de hoy za hoe tsisy ninantenaiko am'ty ary tamin'ny fanindrenany tsy kristian aza moa de fa esy olona efa nalohan'ny solo-mavam-bahoaka 5 ary misy aneny zareo mihitsy ny tao anatin'izay ary misy aneny zareo ny tena majorité hoe tsy izy tsony ianao nga tsy kristian de nefa de reny any mbola naverina ireny any mbola natao prime ministre de le solo-mavam-bahoaka le tao ihany tokony mba heritreritra le solo-mavam-bahoaka mpanona ny fitondrany hoe ole retsy fa ino ty zavatra ataotsika ty mandeha mivory ary amin'ny foibe ary amin'ny arenary dia hoe any no andeha anolotra anaran'olona ho atao prime ministre dia ireny anaran'ireny any no miverina mialatsiny am'le fitenenana fa prime ministre efa nalohan'ny solo-mavam-bahoaka tamin'ny sonian'ny député 5 izay atao hoe zareo mpanoana ny fitondrano ny tao a no mbola miverina kinona moa zany ny zavatra ho andrasanao am'izany fa de araky ny fiteny am'izao fotoana zao hoe ny eo ihany tsotsafy any ny lexis ary misy ara miteny hoe ia moa no nao an de iza no prénom an de avadio fotsiny reo hoe zany hoe raha miresaka présence de l'état zany ianao autorité de l'état zany ianao am'ty de tsy misy satria ny fomba fitantanany tamin'ny 5 taona teo ihany a noentina am'izao fotoana zao ary ianao nga moa nahita ianao nga nahita hoe tena vinam-piarahamonina projet de société matanjaka be ary afany tam'lay teo aloha nation nandritry ny fifidianana fa de mody natao fotsiny am'le hoe andry anankitelo de reto fa rehefa mivatika anao de io ihany de teo aza tsisy ninona vita nandritry ny 5 taona na hoe nanao ihany fa tsisy ninona tafapakatra amy farany nanao izy nanao autoroute izy fa jerevany le autoroute fotaka be tsy fakahitana ny mifaritra misy nanao izy hoa fa jerevy disy koa aloha raha nyteny hoe tsy nanao mihitsiny fa nanao autoroute izy fa jerevy iny fantatrao ny tiako teneny malo hoe nanao fa tsy nanao
nanao izy ny RN13 tsy anao politika atsony a raha tsy vitako ny RN13 zany hoe mialana fort de fin manombotoky tapony orombe eo tapony kalamaity ndray mahazo any RN7 makany a Tuileries a de ndray mivily mahazo amy Betroka izay no atao hoe RN13 aizy izy zao de zay no teneniko hoe le izy zany a le hatrany am'lay mpitondra ambony mihitsiny manomboka any amy numéro 1 mihitsiny zany a no tsy mahatakatra an'zany hoe iny zany présence de de la présence de l'État sy ny hoe autorité de l'État zany izy ane ny lehibe amy fitondram-panjakana voalohany ny dikan'izany izy ny tokony ametraka ilay autorité am'le fanjakana izy ny tokony ametraka le hoe ehita eny rehetrarehetra eny ny fanjakana na amy lafiny asa na amy lasiny fandripahalemana na amy lafiny fandrosoana na amy lafiny rehetra iana amy malagasy na amy lafiny fanaovana politika fa misy an'izany ve jereo fotsiny ahitana hoe mba manana ny autorité amy ve ilay atao hoe flou am'izao fotoana zao le atao hoe flou raha manana autorité izy a ary tena hoe zany tena filoham-pirenena tsy nanaikitrona ny tsy Christian to premier ministre hoe ianao azy efa notsopahan'ny député 5 zay mbola député eo am'izao fotoana zao fa tsy manana an'izany autorité zany izy fa sary-bakolo mimpanam-bolo sary-bakolony mpiara-nombonatoka amin'ny firenena sary-bakolon'ireo firenena angeza be rehetrarehetra ireo tsy manana an'izany autorité zany izy satria na ny fanendreny prime ministre sy ireo ministre teo aza dia tsy arakaraky ny eritreretiny fa tsy indrininy olona zay efa jerena avy amy misy ministra zao fa tsy nahavita ny asany ministra zao fa mamotika amy firenena ministra zay nitenenina fa hoe ministra tsy maintsy tsara fitondratena ary tsy tia kolikoly ary ministra hita fa nahavita tsara ny asany manana autorité ve izy de mbola sa metraka ny tantiny lala atao ministra re amin'ny enseignement technique nefa jerefo inona ny ary ny tenin'ny mpanorami inona ny focasy nataony io inona ny vavatsy nataony inona ny atao hoe fanambanina olona sy ny fanenjehan'olona fampitehana olona tsy nataony inona mba nisy fitantanana nety ve nataony de revo ambany ambotsy roatra tsy vita io nakaiza vola tamin'io ataovy kely no ditinka andrajoelona reo ohatra tena manana zany autorité zany mariny ianao hoe maninona io de zao ndray atao netsy amin'ny radio zay nidorana tamy 2009 aizy izy zao izy ny nanao azy ahoana ny auditin'lay tranobe an'ny kolotsaina le nrodana tany a Morondava zany zavatra atao hoe sationa fotsiny zany fa dia tena hoe zany autorité de l'État sy présence de l'État eto zany de tsy misy ary zany mahatonga ny resaka tsy fandripahalemana sy resaka tapatapa-do tsy mandeha am'izay le fanapahan-do feno eranty Madagasikara tya satria tsy manana an'izany lay mpitondra am'izao fotoana zao
ka hatramin'ny lasa atao hoe ny fihavanana sy ny sotoavina malagasy misitsy no tena potika tanteraka zany autorité sy présence de l'état zany de miakina amin'ny fametrahana ny tany tandalana ary tsy tonga zany a raha tsy manara-dalàna ny rehetrarehetra tsy misy olona ambon'ny lalàna eto ary ny lalàna de ho atao an'ny malagasy rehetra manomboka am'izay le tena mialatsiny am'le fitenenina lay tena farany fadiranovana manapa-tonga ny any amin'ny filoham-pirenena ao dafolo ny rehetrarehetra tsy misy fanavahana raha tia nipetraka zany a autorité zany a de tsy maintsy manaja an'zany tantandalàna zany tsika nanaja an'zany ve tsika ka le olona mpitondra am'izao fotoana zao raha tsy amin'ny tao anatin'ny état de droit nametrahana azy fa tanapetraka abitolo fotsiny to ary tao anatin'ny fanitsakitsahana ny lalàna velona misy eto Madagasikara zany ny zava-misy raisy fotsiny tamin'ny resaka fifidianana teo article 42 tao amin'ny code de nationalité ary resaka gidradra ary dia tsika mimeny olona anatra jerevo ny tany a Sénégal zanaky filoham-pirenena taloha Abdoulaye Wade mamany frantsay de manana nationalité frantsay ary teraka tany France izy fa izy no nilatsaka filoham-pirenena de nangataka ny anasorana ma nationalité frantsay azy navoakany firenena frantsay avy eo a décret milaza fa hoe very no ny zopirenena frantsay a anga Karim Wade mivoaka tamin'ny volana janoary teo a izany décret izany favori le bandy a amin'ny filatsana filoham-pirenena fatarany fametrahana ny clôture fametrahana ny dossier namoahany frantsay ny décret dia irrecevable dossier natao navoakan'ny conseil constitutionnel tan Sénégal hoe tsy azo raisina ny dossier anao zany nen'olona ary zany ny tadiavintsika teto fa mampimely izy mais Sénégaly lesony tsika ny ACC tsika meny ny ACC Sénégal lesony samy zanatany frantsay ihany nefa ohatran'izao ny fomba fampiaran-dalàna zany tsy hijerevana tavan'olona zay mihitsy ny teneniko teo hoe tantandalàna ary zany any fanajana zany lalàna zany a anisan'ny anana ny mpitondra fanjakana ny autoritéany ny atsika io aizany atsika raha zany ohatrany aminazy tena menatra mihitsiny a etapoky itam-pirenena fa manana ny nationalité frantsay nga Andry Rajoelina tsy namoaka ny firenena frantsay ny prime ministre frantsay na ny ministre ny aty tamin'ny frantsay manala n'lay izo-pirenena frantsay fa mbola any ary mbola tsy mivoaka tamin'ny gazety mpanjakana dikan'izany a de mana nationalité frantsay ary vazany Andry Rajoelina dikan'izany raha ao anatin'ny raha jerena ny lalàna tokony tsy afaka ilatsaky izy ary zay ny divana tam'izany hoe tsekena ny vazaha nanao andreny hoe collectif de 11 candidats reny ary zay mihitsy ny anisany hoe am'ireo point anakefatra ny takina dia izay ny point voalohany ny takina de aiza ny HCC atsika am'izany de anisany tsy anan'ny autorité daholo zany ary mampalahelo izy satria tady tsara hoa fa mahafanjakana fanjakana de io lalàna io anazoanao ny autorité anao ahafahanao fampiasanao an'io lalàna io de zany ny atsika zavatra nitsanga faharoa amin'io resaka io ihany de jerevo ty resaka momban'ny
tany Comore ty ny olona zany tena sarotiny am'le fampiasana an'le lalàna sy ny rehetrarehetra ary ny zavatra teto saky ataotsika teto no ny zavatra mitranga ny Comore tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay eo amin'ny 3 hetsy mahery eo ny isan'ny mpifidy any Comore fa dia ny 9 isan-jatony zay no tonga mifidy zany hoe raha 16% zay zany de eo amin'ny 48 000 eo zany no tonga mifidy zay zany natonga an'ilay filoha pirenena hoe olany am'izao fotoana zao ary hoe lany tao amin'ny 12 isan-jato mahery eo angamby zay ny palaniny lay filoham-pirenena dia lany premier tour tsy manaky an'izany ny vahoaka satria ny vahoaka any dia olona manara-dalàna ary tsy manaky any hoe ozoka tamin'le fifidianana ary mameraka an'izany hoe tan-dalàna zany de mikorotana ny olona mahatra amin'ny tomobile ny ministera rehetrarehetra any mikorotana ny tanàna sy ny rehetrarehetra misy olona maty azy mikorotana ny olona satria maninona te hanana zany tan-dalàna zany ny vahoaka fa tsy hoe andeha ho azy am'izao fotsiny de anao mibaranahany lay mpitondra any de hita zany hoe mazava ihany ko fa tsy eo am'izany matoa ny vahoaka mahavita an'izany zavatra zany dia jereo fa tsy manana an'lay atao hoe présence de l'état sy autorité koa ny vahoaka satria maninona ndray ny mpitondra satria maninona jerevo ny vahoaka tsy te ny vahoaka rehefa tsy manara-dalàna de fa tsisy izy zay ary tady io fa lalàna no mahafanjakana mifanjakana ka eto zany hoe efa manohy an'izay any ako ifaniry dia manentana ny tsika eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany araky ny teniko tary araky ny teniko tary hatramin'ny voalohany hoe on a perdu la bataille fa ny guerre mbola tsy tapitra zany hoe ny edivantsika miaraka amin'reto collective des candidats izay tsy mitsahatra ny mivory sy miady hevitra ary mitady mipakady rehetrarehetra mba hiverena amin'ny Madagasikara amin'ny tan-dalàna dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho solombavam-bahoaka ny mpanarady sy mipitratroka rehetra atao anatin'ny collectif des candidats zany tsy vitan'ny ho atao ateto fotsiny na vitany trangalela fa tena misy andraikitra goavana miandry ny tsirairay manomboka amin'ny tenako zany sy miandry ny atao hoe ny any amin'ny fokotany any sy miandry ho atsika tompon'andraikitra atao amin'ny distima sy KMMR atao amin'ny boribory tamin'ny faefatra inona voalohany dia tsy maintsy izay olona rehetra ka tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry mpifidy tamin'ny refonte teo dia tsy maintsy miditra any amin'ny ralina am'izao fotoana zao izay ho tapitra amin'ny 15 ny volana febroary ho avy zao raha izao zany isika mandeha makany de mbola manana eo amin'ny 3 herinandro latsaka kely anaovana an'izay vity zay ho atsika tsirairay dia entany namatsika reo mpanaradia atsika ireo atao hoe ao amin'ny KMMR fikambanana any amin'ny mpanao baolina rehetrarehetra any zany na any amin'ny mpanasa lamba any zany zay moa ny ety amitsika ety amin'ny faritra iva ety ny mpanao rugby ny mpanao baolina kitra ny mpanasa lamba ny mpivarotra rehetrarehetra eny Anosibe sy eny Anosizato eny izay mahatsapa izao fangirifirina zao ka mila fametrahana ny tan-dalàna mba ahitana zany atao hoe
fiovana sy fiainana vaovao tsaratsara koa zany a dia tsy maintsy mandeha misoratra anarana any amin'ny fokotany eo amin'ny RAL zany hoe RAL zany a révision annuelle de la liste électorale zany hoe ao amin'ny lisitry mpifidy zay ho tapitra amin'ny 15 volana février ary rehefa vita zay a dia mitaky ny azahoana ny kara-pifidianana adidy goavana be zany a ary zay nety mitondra atsika am'ilay ady goavana ataotsika ametrahana Madagasikara amin'ny tany tandalana ametrahana Madagasikara anatin'ny état de droit fa mampalahelo loatra misy a Madagasikara zao a reheran'izao tontolo zao a dia anatin'ilay hoe firenena tsy ho teneny tsy hoe efatra fa firenena tena gizitra gida maimbo hoy izy fiteniny ankizy zay a amin'ny resaka fahantrana nefa dia manana an'ity arena tsy toko tsy foroana ty a eto Madagasikara hitao moa le hoe anondrana volamena 15 taona isa-taontsika ahafahana mampidi-bola 700 milliards d'ariary 770 milliards d'ariary fa na raha maso ijerena an'izany ry vahoaka fa manana an'izany tsika de tsy misy afa-tsy ny ao anatin'ny Madagasikara tsara tatina Madagasikara ao anatin'ny état de droit fa tsy avela ho viravirain'olona izay tsy manana an'izany atao hoe fitantanana anatin'ny tany tandalana zany a Madagasikara azo ny kara-pifidianana dia tsy maintsy mandeha mifiditsika mandehanantsika ny am'ilay ady lehibe zay goavana dina fametrahana ny Madagasikara anatin'ny tany tandalana dia jerenany hoe atongava ny collectif des candidats zany a manana hery matanjaka rapport de force matanjaka manaheritsika matanjaka ao amin'ny ny anteny mera pirenena sy any amin'ny fifidianana mbola andeha satria tadio tsara fa ny fifidianana ny chef de région fifidianana ho lehibe amin'ny faritra dia raha atao hoe reo mpifidy vaventy no hoany zay ho avy rehefa avy eo de tsy inona zany fa ahitana ny solombavam-bahoaka ahitana ny beny tanàna ary ahitana ny mpanolo-tsaina ny tanàna ka raha tsy manana an'izany isika de ho tsy tonga anatin'izany hoe Madagasikara tsara tatan'izany a ary efa tsara tatany Madagasikara de anana an'izany atao hoe manana maizy azy a eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka lay voery ary ry vahoaka eto amin'ny boribory tamy faefatra izany andraikitry ny tsirairay izany ary mila fahasahiny zany zavatra zany a raha vao misy zavatra tsy mety mila miteny ny zavatra tsy mety a eny amin'ny fokotany misy nareo tsirairay avy eny misy tompon'andraikitra eny a misy ny KMMR eny a misy ny lehibe amin'ny fokotimy eny a dia misy ny distime eny a misy atao mpanolo-tsaina ny tanàna eny a afaka mandray an'izany rehetrarehetra zany a ary afaka mahamany olana mity mitondra an'izany a amin'ny fobean'ny collectif zany fobean'ny antoko zany hoe efa mifampijery sady zany a ianareo tompon'andraikitra anatin'ny collectif am'izao fotoan'izao a ny amin'ny fanatanterahana zany rehetrarehetra zany zay faniry no azo tenena androany be de be ny zavatra tokony mbolo resahany fa zay aloha no azo tenenina androany satria zay ny tena atao hoe zavatra tena mampimenimenina vahoaka am'izao fotoan'izao a sady tsika eo anatin'ny fotoam-pahavaratra ary mbola ao anatin'ny periode ny orana de ary ty hoe amin'ny maboribory tamy faefatra ty amin'ny faritra iva ny atao hoe 75% mifaritra iva de tsy maintsy aloha mifampiresahana satria de tena mamely mafy aty amin'ny faritra iva ny tsy fandripalemana ny aretina ny fako a dia tsy maintsy teneniny zay androany fa dia misaotra nareo mpanaraka ny fandarana miara-manonja rehetrarehetra nahatra hatram'ny farany ary aza malahelo fa amin'ny fandarana manaraka isika dia mandray ny antso dia mamaly arak'izay fa araky ny teniny
mpanolotra atao i bogosy namana faniry moa dia mbola atao amin'ny hoe fikarakarana ny ara teknika zareo ambadika eo miaraka amin'ny tantely sy ny rehetrarehetra oa fa dia ho avy zany a de am'izay fotoan'izay tsika tena valapatra tsara mihitsiny a amin'ny resaka famelaberanana sy amin'ny resaka ny fiantsoana ataribia sy ny famalina am'izany fa dia anao an'lay veloma madinidinika sy masinina fatipatenana ny tenako a ary de mangataka amin'Andriamanitra mba ho tahiny soma tsara ka mbola afaka eo netondray a amin'ny herinandro toy zao veloma tompoko de fifakasitrana ny colonel Rambotsika tam'izay fanazava-kevitra fanadihadiana fizaram-baovao ny entiny tamitsika teo izay misy mifanandrefy atsika misy ainko nefa mety hoe manaikitraikitra sy mahitsitsy mety voakasikasika ny sasany tsy maninona zava-misy avokoa zany ary natao resaka anjantsika zay raha teo no amokarana fandarana mba hizarana ny vaovao hanitsinana zay mety hoe vilany mitongilana tsy maintsy arenina moa zany efa hanitsinana zay mety hoe mibiloka na zay mety hoe mivilana izany le nambarany député colonel Rambo tamitsika teo fa ny fandaminana tsy maintsy apetratsika mandrakarivo mizotra makany amin'ny fandaminantsika ary everitsika fa handray any am'izay hoe fandresena zay ka rehefa te andeha any amin'ny fandresentsika tsy maintsy mandrindra sy mandamy manotetikady ny politika hoy tsy mitoetra fa mivoatra ary rehefa mivoatra ny fomba fanaovana politika ny foto-kevitra anarana tsy misy loko io arema HVM volomboasary tim io fa foto-kevitra ny resana fanarahana foto-kevitra io zotrana foto-kevitra na ahafahana mandrindra ny fomba fanaovana politika ahafahana mikaroka fandresena ary ahafahana tonga any am'izay tanjona tiana tongavana zay de ny amin'ny fiainany firenena izany ka mety mitambatra daholo reo hery rehetrarehetra reo omaly androany mety tsy mitovy hevitra reo omaly fa atambatra ny foto-kevitra iombonany reo amin'ny hoe hametraka fanjakana tandalantsika ary hamerina ny Madagasikara eo am-pelatana amin'ny malagasy itsika zay miray zay miaraka ao anatin'izany fomba fijery zany de miaraka tsy voatery ho takatry ny sasany zany tsy mena tsiny azy moa manao politika tendronorona ny sasany mahay kapokapoka fotsiny sy hanao publication fa tsy atakatra an'izany mihitsy ary mety mahay anentsika ny namany de fo feo miferitreretany tsy atakatra ny zavatra ao ambadika ny fomba fandrafetana tetikady ahazona maka fandresena zay zany le apetratsika mandrakariva ny amina hoe tsy maintsy manana fiombonana lehibe isika tsy maintsy mitambatra tsika ary mety ho teraka aza eo anatrehan'izany ny vondrom-pikambanana maro samihafa satria mety misy lalana marobe raha eto andeha ho any Analakely mety misy samy manana ny tetikadiny hoe iodina any Ambojatovo zay andeha ho any Anosy zay ho any Tsaralalàna zay any amin'ny 67 hectare zay ho any Mamasina zay ho any Tsimbazaza Manakambahiny zay ny tanjona ho any Analakely ihany samy manana ny fomba fandrafeta ny tetikadiny rehetra fa rehefa mbola ao anatin'ny zotra na hoe tanjona ray de veritsika fa zava-dehibe zay tsy mora amin'ny manambatra na ao anatin'ny tokantrano ray raha misy hevitra marobe tsy mitovy fa rehefa mbola mizotra ao anatin'izay fiombonana zay ary zay nandefasantsika ny sary tamin'ny zoma teo hoe reo eny mpikatrika ao anatin'ny collectif de candidat fa mbola manome an'ilay fanantenana ho an'ny mpiara-mitololamina ka tsisy raha veromainy tsisy ratra napetrapetraka fotsiny am'izao na hoe namana voahity tany amin'ny toerana misy azy any na natsotsona ka avela mangingina fa niendriky mifanohizana azy de miseho amin'ny endriny vaovao ary mivoatra zay le hoe fiovan'ny fomba fanaovana politika sy fanatsarana ny tetikady tsy voatery ho takatry ny rety zany fa anjaratsika miezaka mampita sy manitsy zany de tsy mifanatsato tsy mifandrebireby ary tsy mifampisitona lakolosy makany amin'ny kilalao an'ny hafa zay mamevahana ny olona androba firenena ny olona zay hanao ny tantely afa-drakotra ity Madagasikara ity na hoe tena efa ny vahiny zao Madagasikara ka tsisy hevitra intsony fa manginginy nareo raha malagasy tsia zay le teneniko mandrakariva hoe mila mitandronytsika fa betsaka mpisitona betsaka mipandrangitra na ny ato any atony ary
fa tsy maintsy mandinika sy misaina tsara amin'ny fomba fandrafetana sy ny fomba fandehanana iray am'izany ny zavatra ambaratsika matetika eto amin'ity fandarana ity nanomboka tamin'izao mateo dingana voalohany ataontsika dia ny fisoratana anary no natiralia zay aloha zava-dehibe ny faharesentsika lahatra fa mbola mitonotolona ary manaraka tsara ny toromarika apetraka ireo everintsika fa raha aman-dreny mpitarika tsisy mahakivy ny zavadrehetra ka raha kivy ara zay nga nanao an'ity fandarana ity tsy kivy mihitsy zay ary tsy manana fahakiviana eo anatrehan'ny zava-misy zay zay kivy any kivy zay mpanatsatso any mpanatsatso anjaran'zany responsabilité politique an'zany izy zany te hisitona ny tolona fa isika matoa mbola mijoro ary tsy miala ny ambany ala miala fa tsika tsy miala de veritsika fo isika hoe resy lahatsitsika fa marina ny fodikevitra hijoroantsika ary ahafahantsika tonga any am'izay fandraisen'zay makasitraka tompoko lahy makatelina tompo vavy manome fotoana indray ho an'ny rapitsy toy izao makasitraka tompoka